Faly miarabantsika rehetrarehetra androany indray tsika hiresaka ny atao hoe agroforesterie. Aty ambany tsika androany aty Bekaraka ato amin'ny sahan-sekoly fanaovana pratika sady vitrine ekôlôjika izay an'ny SJDD, an'ny Farma ary an'ny Kradoi. Raha vao miresaka tsika hoe agroforesterie dia ny dikan'izay raha hoe ataontsika teny gasy izy dia hoe ala vadin'ny voly, ala vadim-boly. Misy ala zany dia misy fambolena ao anatiny. Misy karazany roa ny agroforesterie. Ny anankiray efa misy ala teo amin'ilay toerana no mamboly ao anatiny ianao. Ny anankiray toerana tsy nisy ala fa ianao no mampiditra an'ilay ala ao sy mamboly. Misy karazany roa izany. Fa ny anay eto dia ilay teknika anankiray no ampiasainay, ilay hoe efa nisy ala teo amin'ilay toerana fa mampiditra fambolenzay. Ny tanjona amin'ilay izy moa dia mba ialana amin'ilay manao tavy na hoe dorana daholo ilay ala rehetrarehetra dia avy eo mamboly, ialana amin'izay. Zavatra mila fantatsika dia hoe na misy ala ireo dia afaka mamboly foana tsika mamokatra ao anatiny. Ny ala miaro an'ilay verson, miaro an'ilay sahandrika amin'ny orana izay mitondra ny tany makany ambanina, ny érosion, ary koa miaro an'ilay tany amin'ny alokaloka mba ho mando lalandava ao amin'ilay toerana, ary ihany koa misintona ny karbona eny amin'ny tontolo rehetrarehetra eny. Efa amin'ilay ala vadim-boly ny anay ala efa nisy ny nataonay dia jerenareo amin'izao. Tsy nikapainay ilay hazo fa navelanay teny. Itony izao hitanareo tony, itony mbola maniry. Ilay bozaka be fotsiny no tapahanay. Jereto ange reto ambany reto ireo tsara tsisy ny tapahanay. Itony izao misy hazona kafe, misy an'itony hazo itony, misy an'ireo karazan-kazo maro be ireo tsisy ny tapahanay. Fa eto ambany eto izay amin'itony lavadavaka itony namboly courgette, namboly concombre, namboly voatavo dia reny izy reny. Tsisy ny tapahanay fa bozaka jiaby mesorinay. Dia ny eto indray izao nanaovanay an'ireto place bonde reto. Nanaovanay an'ireo place bonde ireo fa jereo ilay hazo reny navelanay reny daholo fa tsy nitapahanay ilay izy. Ny reny navelanay reny daholo anefa izay afaka mamboly tsara ao anatin'ilay izy. Noho izany zany rehefa manao fambolena nareo anaty ala tsy voatery andoro ala foana, tsy voatery kapa ala foana fa sady afaka mamokatra nareo, ataonareo sakafo sy amidy ho fidiram-bolanareo, no afaka ihany koa nareo mbola mamboly an'ilay hazo ho fiarovana ny tontolo iainana. Ity toerana ity izao ohatran'ity toerana io tamin'ny taloha. Hitanareo amin'ireny itony izao ny hazo itony tsisy ny kapainay. Lavany itony mbola maniry itony, lavany ireny mbola hitanareo maniry reny. Itony ny kakazo be tsy nesorinay, navelanay teny. Jereo daholo reny kakazo reny, mbola reny daholo izy reny. Reny tsisy nesorinay. Fa inona fotsiny nesorinay? Ilay bozaka ambany. Ilay bozaka ambany rehetrarehetra izay nandrakotra an'ilay tany no nojinjainay. Ilay bozaka rehefa eo tsy ariana fanaovana izezika ihany dia ny tany masaka tsara, masaka ny ravinkazo, mando tsara dia afaka amokarana tsara. Noho izany zany rehefa ambolitsika tantsaha dia tsy ilaina intsony lohany manao an'ireny teknika taloha izay manimba tontolo iainana, manangazana tany ireny, fa ampiasaony teknika ala vadim-boly. Marary soa daholo ary.